Zany kosa no niakatra fampanoavana ilay tovolahy iray navandoza hanony nafatesana olona roa teny amin'ny tanàna Ambohimanarina teny raha ny fantatra moa dia ny fokon'olona navoasambotra azy ary natolotra izy ireo amin'ny mpitandron'ny filaminana ity lehilahy ity dia nandray ny fepetra tandrifazany mpitandron'ny filaminana tahorina an'izay. Voasambotry ny fokon'olona irado ilay namony mpianaka dia izy teny hivavikely 12 taona monja sy ny reniny Ramatoa Dorinina omaly tetsy Ambohimanarina. Natolotra izy ireo teny amin'ny polisin'ny boribory tany fahenina ity lehilahy nahavandozy ity. Araka ny fanazavana nomen'ny polisy dia maty vokatry ny tsindrinantsy indroa teo amin'ny tendany nahazo azy ny tovavy 12 taona monja ny alarobia lasa teo. Tovolahy 20 taona fantatra amin'ny anarana hoe rado no nahavita izao vamon'olona fianakaviana izao araka ny voalazan'ireo fianakaviana. Araka ny fanamariana nomen'ny polisy hatrany dia tsatokantsy teo amin'ny tendany teo amin'ny tareny no nitarika amin'ny fahafatesan'ity tovavy ity ny ampireo darika izay nahazo azy satria dia nahitana mangana ihany koa ny faritra ny masony araka ny voalazan'ny fianakaviana hatrany. Notsondromin'ny rado antsy ihany koa nefa ny reniny ary tena voamafy teo amin'ny masony. Mbola miady amin'ny fahafatesany Ramatoa amin'izao fotoana izao. Natolotra fampanoavana androany ity lehilahy namono olona roa ity ary nidoboka eny am-ponja amin'izao fotoana izao.